Akoatra ireo efa voalaza tetsy aloha moa dia anisan'ny takina amin'ireo antoko politika ihany koa ny tsy maintsy hanatanterahana ny Congrès national izy ireo farafaratsiny indray mandeha ao anatin'ny 5 taona ary amin'ny fotoana io no amoahana izy ireo ny viram-piarahamonina entina hitantanana ny firenena. Mitondra ny fanehoan-kevitry mahakasika indrindra ny fanambarana izay nataon'ny mpikambana ao anatin'ny barometry ny anteny meram-pirenena momba ny tsy fandalovan'ny délégation-ny parlementaire ny tafa tamin'ny mpikambana eo anivon'ny barometry ny anteny meram-pirenena ny ministra Andriamatoa Andriatina izay ministra misahana ny raharaha-mbahiny araka ny heviny moa dia tsy manam-pahefana anova ny fandaharam-potoana n'ireo délégation vahiny mandalo eto Madagasikara ministera izay sany. Manaja tanteraka ny député an-tanàbe ny ministera raharaha-mbahiny, manaja tanteraka ny fizaram-pahefana eo amin'ny tontolo politika zany hoe fizarana misy séparation de pouvoir au niveau any exécutif, législatif sy judiciaire. Tsy mitsapaka zany ny ministera raharaha-mbahiny any amin'ny fandaharam-potoana ny solombavambahoaka avy any ivelany. Ny fahefana ananan'ny ministera na solombavambahoaka avy any ivelany io na mpanao gazeta avy any ivelany io na olo manan-kaja avy any ivelany tonga eto Madagasikara dia ny raharaha-mbahiny dia manao ny andraikitra izay tandrify azy zany hoe ny fanampiana eo amin'ny lafiny protocolaire logistique zay ny andraikitra ny raharaha-mbahiny. Fa ny raharaha-mbahiny dia tsy manana fahefana manova ny fandaharam-potoana ny vahiny azy zay tonga eto. Nefa ny rehefa tonga eto afaka manana an'izay fahefana zay ny vahiny hoe itsy no antonoko itsy ianako fa tsy ministera mihitsy zany no mi-interférer amin'ireny. Dia raha toka misy annulation d'audience enatsefatsefany eny satria hoe maniry te iona amin'ny vahoaka le solombavambahoaka na hoe maniry te hitsidika ny andasibe ny port ny ambatovy nenazy zany ny fandarana nenay dia hoe manamora an'izay ihany. Rehefa nandefa taratasy zay tany amin'ny assemblée nationale tany amin'ny Piandohano misy solombavambahoaka tonga atoka efa tonga teto izy teny zareo hoe satria efa tsy iona amin'ny président de la république zay dia alona mihitsy tsy iona amin'ny institution rehetrarehetra na ny primature zany na ny assemblée nationale zay no natonga ny fiovany tateo i dia no ny fanajana n'le institution dia nandefa taratasy ny ministère ialana tsina ialana fondro fa nanapa-kevitra indray no solombavambahoaka tsy andeha iona amin'ny premier ministre tsy andeha iona amin'ny assemblée nationale. Zay ny zavatra ndraikitra nataon'ny ministère raharaha-mbahiny